fantatra ary araka ny tarehimarika voaray avy any vato fa mpandeha avy any ivelany miisa 770 no ANARAHA-MASO eny amin'ny foibe toerana natokana hanokana-monina ireo olona ina hitondra ny COVID-19. Miampy ireo izay atao fanaraha-maso any antranony. Nanamafy ny filoham-pirenena fa ireo mpandeha tsy manaja ny teny nomeny teo am-pahatongavana, tsy mamaly ny antson'ny ekipan'ny Centre de Commandement Opérationnel COVID-19 ohatra dia andraisan'ny fanjakana fepetra ENTITRA. Azo atao ho Andratjoela ny mamoaka didy fikarohana ho an'ireny olona ireny satria fantatra avokoa ny mombamomba azy ireo. 2020 voakasy ity didy fikarohana ity raha ny vaovao nomeniny teo anivon'ny Centre de Commandement Opérationnel COVID-19 ihany. Tsy misy maniry ny tombony isan'ny olona marary ny coronavirus na koa ny isian'ny maty akory. Na izany aza nefa dia tsy maintsy mivonona amin'izay rehetra mety hitranga isika. Io nambaran'ny filoha Andratjoela Androany 13 Marsy ny vato. Efa nanomana toerana ahafahana mandray an-tanana ireo olona toka-monina isika io hatrany tenany ka ny amin'ny village VOARA iny ANDOHATAPENAKA no asiana azy ireo. Raha araka ny olona filoham-pirenena dia mazaka olona 500 ity ivitoerana fanokanana-monina ireo izay ina mitondra ny COVID-19 ity. Efa tsy maintsy no eritreretana ihany koa raha sanatria misy ny maty ny toerana asiana zareny io hatrany izy nanohy. Nidina an-tsehatra avy eo anivon'ny Polisim-Pirenena tao aorian'ny fampiarana ny fepetra hisorohana ny valanaretina coronavirus ny aliny 12 Martsa teo, indrindra ireo andininy mandrara ny fivezivezen'ny fiara fitateram-bahoaka. Tsy mahazo miasa mantsy ny taxi biary, ny taxi brosy raha ny fanapa-kevitra no raisin'ny fitondrana. Nisy ihany nefa ireo mbola ankiry ny tatitra olona ka nifanehitra tamin'ireo mpitandro ny filaminana. Nisy tondro polisy avokoa ny taratasy fahazon-dalana sy ny mombamomba ireny fiara ny adikan'ny lalàna ireny, tahaka ny teny Ambohimanarina Ivandry. Sazy avy hatrany no miatra ho an'izay mini mandika lalàna ary tsy maintsy natao izany ho fiarovana ny ain'ny vahoaka.